Nanolotra ny taratasy manendry azy ho masovon'ny Republika Federaliny Alemana miasa Simona eto Madagasikara. André Matou Araldkerig teny amin'ny lampam-panjakana ny Avolona natanterahany izany. Mazava ho azy nisy ny fifampiresahana tamin'ny filoham-pirenena ery Rajona ary mampianina. André Matou Araldkerig no maso ivovavao an'ny Republika Federaliny Alemana miasa Simona eto Madagasikara. Androany atoandro izy no nanolotra tamin'ny filoha Rajona ary mampianina ny taratasy manendry azy amin'izany toeran'izany. Taorian'ny feonan'ny rotota dia nanambara ny filoham-pirenena malagasy fa manantena fa hiamaforona ny fiaramiasan'ny firenena malagasy sy ny firenena Alemana amin'izao fahatongavany maso ivovavao izao. Nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety kosa dia nanambara André Matou Araldkerig fa ho amafisina ny fiaramiasan'ny firenena rotota eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fahantrana. Marihana fa anisan'ny niarahan'ny firenena rotota ny sehatry ny fiarovana sy ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary. Raha izay ny ho an'ny firenena Alemana dia andrasana kosa ny fanendrena maso ivovavaon'ny Madagasikara any amin'ireo firenena maro samihafa, raha tsy tena afa-tsy France, Suisse ary Afrika Atsimo izay mbola tantanan'ny Prague-Jara. Raha nambaran'ny filoham-pirenena ery Rajona ary mampianina dia tsy ho ela izany fanendrena maso ivovavao izany ho iatran'ny fanazavany.